Seny amin'iny fa lafim-baovao afantanteraka kosa indray hototsaina amin'ny sabotsy 20 aprily ho avy izao ny andian'ny fahatelo amin'ilay hetsika ara-kolontsaina kultoraly izay karakaraina foby FJKM. Maro ireo mpandray anjara andrasana amin'ity hetsika fanao isan-taona ity izay natao indrindra ampiraisana ampitomboina fahalalana fitaizana no sady fialamboly ihany koa an'ireo vahoaka n'Andriamanitra. Dia jerentsika avy hatrany ary ny fanazavana. Amafisiny izany fa ny foibe FJKM no tokony andraikitra voalohany mikarakara n'ity kultoraly ity andian'ny fahatelo amin'ny taona 2024. Ny kultoraly dia sady faninanana fiarakodia no faninanana ara-tsoratra masina satria misy fanontaniana zany apetraka mikasika ny soratra masina ny fiangonana FJKM, ireo fiangonana martyra misy ihany koa fanontaniana mikasika ny fahalalana ankapobeny. Ka raha nitarika iray izay misolo tena ny fitandremana iray miainga eo Mahamasina ho tonga eny amin'ny kolejy teolojika Ivato satria ny vatongavana anelanelan'izay izy dia mandalo fiangonana 13 izay mbola tsy omena zao izy ireo fiangonana ireo efa iainga zany ireo mpandray anjara vao mahafantatra an'izay ka dia samy mitondra fiarakodia zany no mamaly ireo fanontaniana ara-tsoratra masina voalaza teo dia tonga eny Vato dia jerena hoe izy mitafiditra anatin'ny feim-potoana ny eritreretina ary izany mamaly tsara indrindra ireo fanontaniana samihafa dia ireo zany no mandresy amin'ny endrika kultoraly ity. Mariana endrika sady kultoraly zany ny ara-tsoratra masina fa ny zava-dehibe ao anatin'izany dia hoe hetsika anankiray ataon'ny foibe FJKM fampiraisana amin'ny mpianakavin'ny finoana rehetra amin'ny sahan'ny FJKM mba isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra fiangonana velona ny FJKM. Dia ao anatin'izay ihany koa zany no fialamboly araikin'ilay voalaza teo. Iny fanadidiny ihany koa tompo kilasy tovovavy no entiko manakatona indray ny vaovaontsika tamin'ity takariva ity akasitrana fiainana tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra madivy nandritra ny fotoana ny vaovao izay vao avy narahantsika teo. Asaina trankosa ianao anaraka ireo fandarana maro izay nomany ny teknisianina sy ny matv ho anao ka aza misaraka amin'ny matv ary mametraka ny veloma mandrapitafo anao indray ary ny tenako tompo kilasy tompoko vavy.